Marina kosa fa niverina nianatra avokoa ny teny amin'ny fahabetetipampianarana Ambohidratrimo nanomboka androany tahaka izany ihany koa ny teny Atsimondrano akoatra ny Zapa Itosy izay misy sekoly 5 satria mbola nantanteraka fivoriam-be tamin'ity androany ity. Rampitso kosa no iverina hianatra ny lycée Andorano Fotsy Andranona Oatra iembotra 3 herinandro ny fotoan'ny fialan-tsasatra ao Atsimondrano amin'ny atsasaky ny volana Aogositra ny fanadinana ary mianatra foana ny mpianatra anala fanadinana hatramin'ny zoma mialohan'ny datim-panadinana. Io jerentsika ary izay fanadidina izay. Androany zany zao dia nanomboka nianatra daholo zany zao ny école rehetra eto Anteroka. Za zany zao chef zapina Anteroka dia manambara fa ny école rehetra na ny EPP enina, ny CEG anankiray, nianatra daholo tsy nisy hoe tsy nianatra fa nianatra daholo ny mpianatra rehetrarehetra, ny vonona ny mpampianatra rehetrarehetra ary nenay dia ny Anteroka aloha dia itsorina fa nanomboka nefa tamin'ny herinandro nianatra nenay ary ny classe d'examen nianatra foana, ny classe toute classe nianatra daholo nanomboka androany. Ho anatanterahana ny fanadinana zany ny fanadinana aloha zany zao dia tsy atahorana nefa ny CPE zany zao efa nanao révision foana hatramin'ny sy ny grefy aloha nianatra foana le classe d'examen ary dia efa nanao examen blanc dia nefa manao correction ity vonona tanteraka aloha ny eto hatreto nanisaka le grefy zany zay tsy ny délaissenay le ankizy fa teo zao ny ray aman-dreny ary miambina isaky ny vavahady dia nianatra ny ankizy fa ny klasy 6 rehetra kosa dia sarotra aloha ny andainga fa nanomboka nianatra nanomboka tamin'ny herinandro. Eto amin'ny EPP Ambohipo zao efa presque navita programme ny mpianatra dia efa vonona ny hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ny 14 août. 100 isan-jato mihitsy nenay mpampianatra efa mampianatra amin'izao fotoana izao.